na ilay antsoina hoe vente flash no tanterahany tranombarotra Kourtsa fihenam-bidy faharoa tao anatin'ny fankalazana ny 17 taonany Kourtsa izy ity. Ny zava-nisy teny amin'ny Kourtsa Akorondrano ny tapakandro ariva teo no entina amintsika ao anatin'ity sary ity. Ny famitofana amin'ny fividianana entana tao amin'ny Kourtsa ny folakandro teo tao anatin'ny ora telo, izany hoe tamin'ny 3 ora hatramin'ny 9 ariva teo dia nanova ariboba ary nandrasaka vidin'entana 420 hatramin'ny 920 isanjato amina karazan'entana samihafa toy ny kojakoja ilaina ao tokantrano, finday ary fanaka samihafa ny Kourtsa etsy Akorondrano. Hetsika izay nentina indrindra nanomezana amin'ny fahafapon'ny mpanjifa. Tonga hatramin'ny 920 isanjato ny fihenam-bidy dia faly satria namaly anso be da be ny mpanjifa. Izany natao misy sasany somary misy famalina kely zany hoe entana ray ny divan'zareo fitomena da mianakavy dia nezana namena fahafapo daholo izy ireo ny proposenay entana mitovy vidy mitovy kalitao mba ahafahana manome fahampoan'ny mpanjifa. Ny tranombarotra Kourtsa izay mampanantena tranon'ny mpanjifa fanome tolotra miavaka indray amin'ny volana oktobra ho avy izao. Manome fotoana zany ny Kourtsa tsy anatin'ny 17 taona intsony fa mois d'octobre indray tsika fanome fotoana manome vaovao surprise hafa indray ny Kourtsa zany ametsika ny mpanjifa dia aza misaraka amin'ny Kourtsa fa menoa foana dia tsy farantaona ity zany dia fa misy arrivage be da be ho amin'ny Kourtsa ho amin'ny manomboka amin'ny volana octobre dia izay no fanomezantsika fotoana satria amin'ny farantaona moa dia matetika ny olona manova ny ao an-tokantrano ao dia mampanantena entana vaovao be da be ary karazany maro be da be zany Kourtsa amin'ny fotoana. Raha naloto eo avokoa ny vidin'entana tao anatin'ny hetsika vente flash nataon'ny Kourtsa Akorondrano tao anatin'ny sabotsy indroa misesy, ny toa kosa ny fahafahan'ny rehetra mandoto kelikely ny entana rehetra ao amin'ny Kourtsa.